mpitondry raha misy olo toerana tokony ala rehefa tsy ovaolana. menaka mavesatra avokariny tsy miroro, inona ny sakana tsy ampiasain'ny rirama azy? Sempama miantso ny minitry ny fanabeazam-pirenena ametra-pialana. manatitra ny arabatongo kilasy tongovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao, manasanao ampanazana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovaon'ny politika fanongana mpanjakana amin'ny fomba mihaja no nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hoe ny mpanao politika sady mpamakafaka ny raharam-pirenena Serge Zafimaovo Androany. Milay madinika tsara ny vaovao izay mivoaka ny vahoaka malagasy manoloana ny savorovory politika misy ankehitriny hoy ny fanamafisana nataony. Germaine Menjanary, Manu Randriamalala. Efa fahazaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny fanongana mpanjakana amin'ny fomba mihaja. Io no nambarany Serge Zafimaovo Androany raha niresaka momba izao toedra rahampirenena izao ny tenany. Na iezaka iaro tena tahaka ny inona izay ty androm-panjakana ity dia fanongana mpanjakana no nataony tamin'ny fanomezana fahefana ny gouvernemanta hitantana ny firenena ho hatrany Serge Zafimaovo. Le famakinan'le communiqué koa samy sitona amin'izay mapety azy ny daholo be. Fa le izy angamba ny afaka tenenina fotsiny dia zao. Le communiqué misy paragraphe ray manazava ny principe. Ny principe ny communauté internationale dia hoe ny fifidianana ihany no tsy maintsy rosoana ary izay no anatin'ny fanajana ny fenitra demokratika. Eo izy zany dia efa misy tsindrim-peo kely hoe fenitra demokratika. Fa rehefa arahana indray rehefa avy eo ny paragraphe roa farany dia miteny mazava izy hoe oka zany ho atsaina ny fahafahan'ny ataontsika hoe ny candidat rehetra hoe maneho foto-kevitra ary oka koa atsaina ny fahafahan'ny vahoaka maneho ny heviny any Kalamanjana ao anatiny ozy fitoniana. Zay le izy amin'ny akapobeany. Ny dikan'izay zany tsy araka le resahany sasany hoe ny sasany zany le tapany mapetipety azy fotsiny ny mpitondra ny alainy le hoe tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana. Misy condition iny le principe iny fa ny condition rehefa atao amin'le paragraphe roa farany zay ny azadiny fa io ny resaka diplomatie internationale ny resahany ka rehefa tsy mahay mamaky ny resaka diplomatie ny mpitondra dia tokony hiverina hianatra. Misy antony ara-géopolitika ilay fanambarana nataon'ireo vondrona iraisam-pirenena ho hatrany Serge Zafimaovo. Mila mitandrina nefa ny malagasy fa misy minimandritra amin'izay mampetipety azy sy ny antokony ny fanambarana iny. Mandika lalàna aloha ny HCC tamin'ny fanapa-kevitra ny raisiny hoe le fanapa-kevitra ny raisiny anie tena tokony ho tsotra hoe tokony hanao constat ny HCC. Constat ny HCC dia tokony ohatran'izao hoe satria tsy afaka mandray ny mahafiloam-pirenena azy ny filohan'ny antemerandolona dia satria ao anatin'ny asany mahafilohan-dolona azy mandray ny mahafiloam-pirenena vonjomaika azy ka rehefa tsy afaka mandray an'io izy dia raisinay ohatra ny felana ao anaty fitondram-panjakana zany le izy dia miala zany izy ary mangataka ny Sénat anendry filoha vaovao. Zay ny tokony raisiny ny HCC raha tany-tandalanytsika sy firenena tsara tatany. Fa tsy araka io zavatra nataony io hoe tsy misy aiza ho aiza ao anatin'io lalam-panorenana io misy hoe rehefa hoe d'abord voalohany aloha hoe le filohany antemerandolona afaka miteny hoe za tsy hanao an'le filoham-pirenena fa tena tsy zakany saiko ka rehefa tsy zakany sainao le izy satria anao zany mararirary ny sainao dia miala ianao zany. Zay ne le izy ary azadino fa io filohany antemerandolona io ne tafiditra ohatra fotsiny dossier ray ny teneniko tamin'ny resaka bonbon sucette hoe bonbon sucette 9 milliards d'ariary eny bonbon sucette vidina tamin'izany secrétaire général ny ministère ny fampianarana izy fantatra ane ny dossier mikasika an'io rangahy io ka tsy eto zany tsika efa mitapitaka eto hoe inona ny antony mahatonga tsy nampidirina tany na sy ny karazany fa eo ianao dia hoe
hoe laza hoe miseho azy hoe non be lesiny hoe ty tandrazana amin'inony. Ho an'ny Serge Zafy Mahova dia tsara ny firosoana amin'ny fampiresana mialohan'ny anatanterana io fifidianana io. Manana fahefana andray an-tanana zany ny FFKM izay mbola toteny eo anatrehany rehetra amin'izao fotoana. Tsy tokony iziriziry ibody toerana ny mpitondra mpisolo toerana ireo aratoka tsy vaolana ho an'ny firenena ny fisiny ho ny fanokevitry Serge Zafy Mahova manoloana ny noty na ny réquisition nataony préfet na Antananarivo ho an'ireo mpitandro ny filaminana. Mitatitra ny vaovao Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Tsy mahay makalesona tamin'ireo zavatra nitranga teto amin'ny firenena hatramin'izay ny mpitondra amin'izao hoy Serge Zafy Mahova. Mbola ampiady ny vahoaka sy ny tafika izay hita fa efa tsy nahay tambaolana teto amin'ny firenena hatramin'izay no ataony. Tsy ekena intsony izany fikasana amony malagasy amin'ny alalan'ny tafika izany hoy hatrany Serge Zafy Mahova. Mila mitandrina ny préfet malohana ny fanapahan-kevitra raisin'io hoy hatrany ny nambarany. Intimidation ny atao taizany koa mbola nisy tafika navoaka zany rehefa misy fifidianana eto fa manao intimidation izy hoe le izy angamba préfet tsotra apiaro ny tany tandalana ataovy même pied d'égalité ny rehetra zay hoe rehefa tsy zaka koa le izy de miala fa tsy miziriziry eo ny vava zany aza batao be fa rehefa mikorotana zao ny tany sy mifanjakana tsy hainao ny zavatra hitranga rapitso batandro-tandremo any ny zavatra atao tandro-tandremo any mivava atao fa etony hoe aingana be mivadiky ny toedrara ary rehefa mivadika le toedrara raikitra ndre le azalambo rehefa raikitra ny azalambo avoaka ny miaramila azapedina ny vahoaka sy miaramila efa fantatra nefa problema politique tya mila vaholana politika zay le izy ndray mandreny mpiangonana efa nilaza izy efatra mirahalahy ao anatin'ny FFKM hoe vonony zay ampiona ny rehetra io nefa misy expérience foana rehefa miantso ndray mandreny latabatra boribory tsy tonga ny sasany ohatra tamin'ny raika tamin'ny 790 tsy tonga ne izy tany amin'ny falidata ny meny rehefa aveo gaga ve izy raha voaongana hoe le izy ane ny tantarany tsy mahay maka lesona amin'ny tantara ny mpitondra. Tsy mbola nisy nahafehy vahoaka ny trotra teto hoy hatrany ny Serge Zafy Mahova. Tokony ahay anety tena ny mpitondra rehefa tsy ekeny vahoaka intsony ny fahefana eo am-pelantanan'izy ireo fa tsy miziriziry midongo seza kanefa tsy hitondra vaholana ary tsy ampilamina ny firenena ny fisin'izy ireo eo. Andraikitra sy fahefana omeny lalam-panorenana ho an'ireo solombavam-bahoaka ny fahazona manao fitsipaham-pitokisana ho ny solombavam-bahoaka ny Ratsimbazafy androany. Nandrara izany aza ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho izy ade ny député Iandry no tompony teny farany momba izany fanadihadiana. Nahagaga ny mpanara-baovao ny famoahany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny fampitam-baovao milaza fa miato avokoa ny paikady rehetra mitondra amin'ny tsy fahafahany gouvernemanta miasa toy ny empêchement, ny fanonganana ny gouvernemanta, ny motion de censure ary ny fandravana ny anteny miram-pirenena taoriny ny fametram-pelany ny filoham-pirenena teo aloha. Mazava hoy ny solombavam-bahoaka fa tena tsy manara-dalàna ny HCC ka ny azy no ataony tonga aloha mba tsy irosoa amin'io lalan'io ny député izay misy 500 nanosony ny fitsipaham-pitokisana teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'izany fotoana. Fa naporofona ny adalana ataon'izy ireo io fampitam-baovao navoakan'io hoy hatrany ny fanazavana. Mahana amin'ny tsy fanarahan-dalàna izay nataony ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka nahatonga azy namoaka an'ireny communiqué reny. Raha antsika nalala fa io gouvernement io izay tarihan'ny Prime Ministre Christian Tsaia dia efa nataon'ny solombavam-bahoaka ny fitsipaham-pitokisana tamin'ny fotoanandro. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mbola miampy ray zany amin'ny hoe fandikan-dalàna izay noraisy ny ACC ka namindra ny fahefana amin'ny gouvernement io. Dia zay no antony ilazany ny tenako ankehitriny hoe mahana amin'izay tsy fanarahan-dalàna izay ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka tony mitarika ny sain'ny malagasy sady sy indrindra ho anay solombavam-bahoaka ny tsy andanana amin'izay lalan'izay izay marieko etona fa fahefan'ny solombavam-bahoaka ny manao ny motion de censure ary tsy mbola nisy lalàna mamaritra an'izany hoe tsy azo atao amina vanim-potoana ohatran'izao ka anjaran'ny solombavam-bahoaka namana rehetra no mandray an'izay sy mandinika an'izay hoe inona ny fanapahan-kevitra ho raisina manoloana an'izao toedrara misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Anjaran'ny solombavam-bahoaka ary adidy omena lalam-panorenana ny député ny fanaovana ny fitsipaham-pitokisana.
ka azony atao amin'ny fotoana rehetra izany hoy ny fanazavany. Tsy mbola nisy ny resaka momba ny fitsipapitokisana nivoaka teo amin'ireo député saingy azo antoka fa isan'ny vahaolana azahoana miala amin'izao tsy fanarandalana ataon'ny ACC izao hoy ny fanazavany. Amin'ny ankapobeny aloha dia mifandraitsy tapaka ny samy solombavambahoaka indrindra amin'izao toedrara hita sy tsapa fa mahafampany eto amin'ny tany sy ny firenena izao ka tsy mbola nisy akory ny ataontsika hoe fanapahan-kevitra noraisina fa kosa everina fa maro tamin'ny solombavambahoaka no efa nanana tsidikevitra manoloana n'izao toedrara misy zao satria dia fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary fanaovana zimona mihitsy azy ny androm-panjakana ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Azo everina fa mety hitombo isary raha ny 5% izay teo aloha amin'ny mampanao lalàna ny solombavambahoaka no mahatonga ny solombavambahoaka mijoro ankehitriny hoe tsy hitsakitsahana toy izany kosa ny atao hoe ny androm-panjakana mpanao lalàna amina mety ho fitiavatena na ihany koa fitiavatseza zay ataony ny sasatsasany amin'ireo tompon'andraikitra samihafa. Fantatra fa efa misy ny fifanantonana sy ny fampiresana eo amin'ireo samy solombavambahoaka na samihafa loko aza hatramin'ireo député volomboasary sasany efa resy lahatra sy miombon-kevitra ny amin'ny tokony andraisan'izy ireo andraikitra manoloana izao tsy fanarandalàna ka tokony irosoana amin'ny fitsipapitokisana. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany hikatsahana ny filaminana manoloana ny krizy politika amin'izao akatoky ny fifidianana izao dia manolo-kevitra ny vondriny administratera sivily ny amin'ny tokony amerenana ny fanendrian'ireo mpikambana amin'ny androm-panjakana mpikirakira ny fifidianana toy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny voameram-pirenena misana ny fifidianana nanolotra ny tokony amadiana feizan-dalàna ny lalam-pifidianana ihany koa izy ireo ary amin'izay no anararotana amenoana ireo fangatahana samihafa mba tsy oloha ranony olana ity lalàna ity. Ilaina ny mamasy mamarana tanteraka ireo fanamariana sy tsy fahatomombanana amin'ny lisy-pifidianana ho fampiarana isin'ny fitoniana ara-politika sy ny fitantanana azo antoka amin'ny fifidianana dia miantso ny ray aman-dreny ampanahy ny miaramila ary ny sivily rehetra izy ireo mba hiara isalahy amin'ny fanatanterahana izany. Ny administratera sivily dia ijoro ho fiantohana ara-teknika ny fampiaran'ireo tolo-kevitra rehetra ireo mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ho avy. Fa io arivo io dia niona ireo kandida sy ny solotena tamin'ny FFKM tsy nisy ny pika ny dinika natao tsy azo natrehana raha teo izany. Mijanona ho tsy ambara telo teo amin'izy ireo izay zavatra notapahana nandritra ity fionana ity. Nanambara kosa nefa ny kandida Marika Ravalomanana fa mbola ho avy ny fotoana amborana ireo zavatra rehetra nodiniana nandritra ny fivoriana rehetra no tanterahin'ireo kandida misa 12. Fa tsy miraviravy tanana fa mijoro manohitra ny tsirariny sy ny fandikan-dalàna misy eto amin'ny firenena ireo vehivavy reny mpianakaviana mivondrona ao anatiny Antokotim, HVM, MMM ary ny PSD. Nisy ny fanambarana iombonana navoakan'izy ireo manamarika izany fahavononana hiady amin'ny tsirariny eto amin'ny firenena izany androany. Miala irary nombana sy mbola havatsara. Tsy misy izay tsy mahatsapa ny fandikan-dalàna ataon'ny fitondrana sy ireo androm-panjakana toy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny voamera mahaloetena misahana ny fifidianana ireo olo-pirenena amin'izao fotoana izao. Taorian'ireo karazana fanambarana nataon'ireo antoko sy ireo fikambanana maro manohitra ny tsara-dalàna nivoaka tamin'ny fahanginany ary namondrina ny heriny ihany koa hiadiana amin'ny tsirariny sy ny fanitsakitsahana tanteraka ny lalam-panorenana ny fikambanam-behivavy izay ao anatin'ny Antokotim, HVM, MMM ary ny PSD. Nambaran'izy ireo fa manana didiko avana eto amin'ny firenena ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana antony ijoroan'ny fikambanana sy namondronan'izy ireo ny hery hiadiana amin'ny fandikan-dalàna. Hita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny raharaham-pirenena ankehitriny. Tsy takona fenina izany ary tandindoza ny firenena noho ny fandikan-dalàna izay tsy enatra, tsy tahotra tanterana ankehitriny toy ny nanekeny HCC ny firotsaka ho vidian'ny filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina na dia efa fantatra ary fa nisaka ny zoperenena vahiny izy. Tsy firarahina ny 1970 mahakasika ny zoperenena malagasy. Eo ihany koa ny fanapahan-kevitra manitsakitsaka ny lalàna izay manome fahefana Prime Ministre sy ny gouvernementa hiaray tantana nefa ny filohan'ny anteny merandoha olona tsy mametra-pialana akoriny. Midika izany aminay
fa misy fitongilana sy family filiana ny lalàna ho tombotsoan'ny kandida iray tsy malagasy noho izany miantso antsika vehivavy reny mpianakaviana tompona andraikitra rehetra voalohany tsy anaiky izy ao fanitsakitsana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena izao faharoa tsy iray tsy kombakomba amin'ireo tsy tonga saina mpamadika tanindrazana fahatelo ho sary-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena ny zo sy lalàna fototra misy eto Madagasikara ny vehivavy ny reny no mahafirenena ny firenena manana ndraikitra isika mijoro vehivavy sa amin'ny soa iombonana ho amin'ity firenena mamitsika ity tsy takona fenina fa efa samy mahita ny karazana fanjikan-dalàna nataon'ny fitondrana Rajoelina nanomboka tamin'ny fotoana nandresan'izy ireo ny fitantanana ny Madagasikara ireo olom-pirenena fahatongavan-tsaina ny rehetra sisa no andrasana iadina amin'ny tsy fahatombanana nisy hatramin'izay ka hatramin'izao ialana ny amin'ny mety mbola ho fahapotehan'ny firenena bebe kokoa manodidina izay vaovao izay ihany tsy fanaran-dalàna fanararao tampahefana tsy fanajana ny androm-panjakana fanitsakitsahana ny zoma olona sy fanitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra no fototra efa nampikorontana ny firenena hatramin'izay nanao fanambarana iombonana androany tetsy beoririka ireo tanora avy amin'ireo antoko politika izay manana kandida amin'ny fifidianana manameloka izay tsy fanaran-dalàna sy fanararao tampahefana izay ary manohana ny hetsiky ny collectif des candidats ihany koa izy ireo resaka miray sy Andry Rakotomalala no mitatitra ny vaovao ny fankatoavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny filatsako fidiny Andry Rajoelina izay efa tsy mizaka intsony izy mpirenena malagasy ny fametrana ny governemanta miara-misahana andraikitra izay ambaran'ny tanora fa fanonganam-panjakana santionany amin'ny fanitsakitsahana faratapon'ny lalam-pandrenana eto amintsika ka melohin'ny tanora avy amin'ny antoko politika manohana ny tolona izay ataon'ny collectif des candidats ihany koa ny tanora ny antoko politika manana kandida filohampirenena voasolo tena teto avokoa ny kandida rehetra melona tanteraka ny mbola nanekena ny firotsahako fidin'ny olona izay efa mizaka ny zoam-pirenena tsy malagasy intsony tsy fankalany zany na alako bika tsy tiako tare fa ho fampiarana sy fanajana izay voalazan'ny andininy fa enina amby efapolo ao amin'ny lalam-pandrenana malagasy melonay tanteraka ihany koa ny fanonganam-panjakana izay misy eto amin'ny firenena ka nanomezana fahefana ho an'ny gouvernement collégial kanefa ny filohan'ny antenymerandoolona dia efa laza ombeny fa vonina ndray izany fahefana zany satria nankiny lalam-pandrenana tamin'izany ka tsy azony lavina raha toa ka mametraka felana ny filohan'ny repoblika raha tena tsy afaka andray izany fahefana zany izy dia tokony mametra-pelana koa amin'ny mahafilohan'ny androm-panjakana anazy zany hoe amin'ny mahafilohan'ny antenymerandoolona miantso ny tanora namana zahay tsy hovariana ary sahandray andraikitra satria misy loza amin'ny tatao vaovao eto amin'ny firenena ary no avintsika ny tena jerena anisan'ny namoaka fanambarana manohitra izay tsy fanarahan-dalàna izay ihany koa ny collectif des candidats avy amin'ny faritany maso toa ny Mahajanga toa Masina Fianaratsoa Toliage sy ny avy amin'ny faritra toa ny Fitovinanty Betsiboka ny avy amin'ny distrika toa ny Taoambanja mila tsangana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana fa tsy izy intsony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny vomiera maleo tena misana ny fifidianana ho ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fetra rahalamozafimbololona isika rehetra no ampiadiny eto ho tombotsoana olotokana ho ihany izy nandritra ny fandarana miara-manonja androany mamentina izany afatra solondray be sy tahiriniana maro loatra ny firaitsana tsy kombakomba tamin'ireo mpitondra sy ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana hita mibaribary eto amin'ny firenena zany rehetra zany mitohy amin'ny alalan'ny fanekena ny filatsako fidiny Rajoelina sy ny fanomezana ny fitantanan'ny gouvernemanta izay efa tsy manana maha-izy azy intsony amin'izao fotoana izao isika no atao fitaovana sy asaina mifandrafy ny lalàna nefa hitsakitsahana hoy ny solombavim-bahoaka vaovity tetsy amin'ny boriboritany fahadimy ka rariny loatra tsika rariny loatra ny kandida Marc-Ravalo manana sy ireo raiky ambin'ny folo ambiny akoatra n'ilay kandida ihany Rajoelina zay efa tsy tokony hirotsaka intsony satria tsy manana ilay fahafahana mirotsaka intsony any izao mitsotsotra any ampitany any amin'le firenena vaovao any amin'le firenena vaovao nazahoany an'ilay zoam-pireneny eny efa raisy motany razany tsy maninona izy mitsotsotra itsika eto mitrongo vahoomana itsika eto miady atrano itsika eto ampedininy rehetrarehetra ato mipandainga ato mipamitaka ato ireo andevozony vola ao reo andevoziny fahefana andevoziny voninahitra reo mbola te hisisaka le tombontso tsy ara-dalàna nefa mivahoaka tsy ankilany mitrongo vahoomana reo zany reo zao moa ny teniny tam'ireny mivovo
itsika milaza ny zavatra marina dia nilazain'le ranga vazaha io fa vovo ianao no mivovo andre matoandry rajoelina so anao zao mivovo any ivelanao madontsotsotra fa nampedinao le vahoaka nofitahanao le vahoaka apetrao le cour électoral spécial tsy mahatoky an'io ACC sy ny mpikambanao torak' izany koa ny seni apetrao io dia milamintsika tsy adala akory naketrina kandida 2 mivondrona manohatra izany zavatra miteneniko tsy ara-dalàna rehetra any satria mivoana amin'ny voafaritry ny lalàna ary mampitoka monina ilay kandida tsy ara-dalàna Iandry Rajoelina dia inona nefa ny tena loza dia ilay androm-panjakana hita fa voabaikony voabaikony Iandry Rajoelina voabaikony ireo le mpanambola izay rahantsika malala izy zany olona tiako teneniny zany fantatra ireo tsara dia fitaovana anatin'izany Andriamatoa Tsay Kristian sy ny mpikambana ny gouvernemanta olom-boateny ireo olona rehetra eo potikary tsy mijoro amin'ny maha izy azy intsony ny androm-panjakana eto Madagasikara manjaka ny tsindry sy ny fanompon'olo tokana mila mifony malagasy manala ireo rehetra tsy mijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena ireo lafim-baovao fa tanteraka kosa indray orinasa mpitrandraka menaka mavesatra na Will Lourdes ao Tsimorolo ny Madagasikara ny taona 4 no nanaovana ny fifanarana teo amin'ny orinasa sy ny fanjakana malagasy ka ny ampahany amin'ny famokarana dia any Madagasikara misy ny fikasana anova io fifanarana io amin'izao ka avadika vola ho ny mpiaro ny zony mpanjifa avy eo anivon'ny PMH izay tsy mankatoavin'izy ireo Jessica Miray Andry Rakoto Malala. Ny volana martsa 24 no nanao famokarana voalohany Madagasikara Oil 2 barila no novokarina tamin'izany. Nandritra ny fifanarana natao teo amin'ny orinasa sy Omnis, Office des mines nationales et des industries stratégiques, orinasa mpanjakana, dia ny Madagasikara ny ampahany amin'ny famokarany Madagasikara Oil. Tao anatin'ny fifanarahana ihany koa dia tokony ho amidy toy ny vidiny eto an-toerana ny vokatry ny Madagasikara Oil eo amin'ny teny iraisam-pirenena. Izany hoe mora maneran-tany. Azo ampiasaina avy hatrany ny menaka mavesatra vokarina ao Tsimorolo. Noho ny singa ao aminy dia afaka amokarana herinaratra avy hatrany ihany koa. Efa nisy ny andrana natao tao amin'ny jirama mandro seza ny 4 sy 5 septambra 2024. Azo anodinana milina tsara ny vokatry Tsimorolo. Mampiena hatrany amin'ny 5 isanjato ny fifidianana solika ny fampiasana ny vokatry Tsimorolo. Saingy tsy nanana finiavana ho amin'izany ny fanjakana no tantanin'ny Andry Rajoelina. Misy aza fikasana anova ny fifanarahana tapaka ny taona 4 io. Fanarahana tamin'ny Tsimorolo tompoko tamin'ny 4 dia ny akamaroan'ny barila izay mivoaka dia atsasany amin'ny fitondrana malagasy, atsasany ihany koa amin'ny Madagasikara Oil. Kanefa tsy izay ny zavatra misy fa dia tavina hovaina indray ka ho avadika vola dia mahatonga anay eto amin'ny PMH hoe raha vola dia laha andeha any amin'ny lalakafa indray satria efa hitanay sy tsapanay vahoaka mpanjifa ny ataontsika hoe détournement de ligne budgétaire teto amin'ity firenena ity. Nefitsika amin'izao fotoana izao dia manana olana ny jirama amin'ny resaka solika ka inona mahatonga mitondra amin'izao fotoana izao tsy amme an'io solika tsy maka an'io solika io omena ny jirama izay efa mbola mitony délestage amin'izao fotoana izao izay misy vokany any amin'iny ny asan'ny vahoaka mpanjifa. Manodidina ny iray 5 miliara barila ny menaka mavesatra asotrandrano ao Tsimorolo. 7 taona ny faharetany fiaraha-miasa. Pejiny sosialy niakatra indray ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Ny riz de luxe sy ny stock tampon no nahitana fisondrotam-bidy 50 ariary hatramin'ny 200 ariary. Miditra faty antoka ireo mpivarotra manoloana izay fiakarana izay raha toa ka menomenona ireo mpanjifa. Mialy Rajinombana mbola hava-tsara. Anisan'ireo varobe mpanjifa indrindra eny an-tsena ny riz de luxe sy ny stock tampon tsikaritra nefa raha ny nambaran'ireo mpivarotra fa nahitana fiakarany ny vidin'ireo karazam-bary roa ireo amin'izao fotoana izao. Ny tombo 50 ariary hatramin'ny 200 ariary ny vidin'izany araka ny zava-misy hita eny an-tsena eny. Raha nandidina ny 704 ariary ny vidin'ny riz de luxe teo aloha atafakatra 203 ariary izany amin'izao fotoana izao. Efa mahatratra 3 ariary kosa ny kilao ny stock tampon raha no jifana tamin'ny sarany 404 ariary ny kilao an'izany teo aloha. Nisy fitombona manodidina ny 5 ariary kosa ny gonin'ireo vary ireo. Tsy fantatra ireo mpivarotra loatra ny anton'izay fiakarana izay, asaingy nambaran'izy ireo fa miteraka fantsiantoka ny fidangam-bidy. Miakatra tokoa izao vidim-bary zao fotoana izao. Raha isak kilao zany izy dia miakatra kely 50 isak kilao. Stock sy ny riz de luxe. Tsy anay aloha izay aton'ilay fiakaran'ilay vary.
Isany be mpanjifa mihitsy izy. Menimenina foana ny olona. Misy miaina mihitsy. Taloha zao nisy mividy vary de mikapoaka de zao fa mena roa telo zaka lola tsy matsy le vidiny eto. Miditra fahatatoka be mihitsy. Mafy ny fiatrana ny vidangany vidim-bary ho an'ireo mpanjifa. Voatery mampiana ny kapoaka rotsaka ny isan-tokantrano manoloana ny zava-misy. Vidiny lafo be kafe de siramamy. Ny ronono zao ny ronono lasa tena saraialina zao ny ray. De ny siramamy zao lasa 10 arivo zao kilao. Teo aloha zao 4 arivo. Isan'andro ny tombatra ray alina 10 arivo sy ray alina teo aloha. Mafy sa makalao. Tsy nahitana fiakarany kosa ny vidin'ny menaka, ny savony, ny siramamy, ny ronono ary ny kafe. Ny janona ho 720 ariary hatreto ny litatry ny menaka raha toka manodidina ny 5 ariary ny kilao an'ny siramamy. Ho an'ity mpivarotra kafe iray mandehandeha ity izao, lafo ny vidin'ireo akora ilainy amin'ny asany sy ny fitadiavany, na dia tsy nahitana fisondrotam-bidy azy izany tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Zany vidiny zavatra amin'izao na ny épicerie na légume dia miakatra daholo. Fa tena hoe sahirana mihitsy zany ny fiainana andavanandro. Maika ohatra na mitady vola majinijinika kely ohatr'izao dia tena mahatsiaro sahira. Sao fito mianaka dia taloha mahandro 5 kapoaka ohatr'izany fa zao zany ohatrany hoe rehefa mihinana sisa dia izay. Raha mihinana tapa-kipy zany amin'izao tsy mahavidividy zavatra intsony zany efa taloha mba mahavidividy akanjo ohatr'izany fa zao tsy mahavidy an'iny. Tena hoe mahatsiaro tena sahirana mihitsy izany fa dia tsy hita izay atao fa dia izay kely eo zany ny zarazara. Tsy misy izay tsy mikolama manoloana ny vidangany vidim-bary sy ny vidim-piainana ireo mponina. Tsy afa-manoatra avokoa nefa ny ankamaroan'ny tokantrano afa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Namoaka noty ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ny 13 septambra teo manafona ny famerana ny famarotana tany eto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Efa nisy anefa ny fampitsara ny fanomezana lalana fivarotana ny tany komina io tany aloha araka izany dia azo amidy indray ny tany komina Antananarivo renivohitra. Tsy mahagaga izany amin'izao famarana ny fompitondrana izao ho ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo. Fanadihadiana. Ny 13 septambra teo navoaka ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ity noty ity izay manafona ny famerina ny famarotana tany eo anivon'ny komina. Tsy ahivina nefa fa efa nisy ny fepetra noraisina nandritra ny filakevitry ny minisitra ny 8 janoary 2012 sy ny 13 febroary 2012 mampitsahatra ny fanomezana lalana hivarotra ny tanin'ny komina noho ny filazana tamin'izany fa maro ny osika sy ny fisolokiana amin'ny tanin'ny komina. Inarak' izany mbola namoahan'ny ministera ity noty ity manana lalana araka izany ny olon-tsotra amin'izao anoratra ny tanin'ny komina amin'ny anarany. Voalohany aloha dia taitra aloha zahay nahita n'ilay noty izay navoaka ministera ny fanajariana ny tany fa tsy gaga kosa nefa naizanajana satria zavatra efa nampozina ihany ny zavatra tahaka izao. Misy fotoana izay efa niresaka ihany hoe rehefa ho avy ny fotoana hifarana ny fepitoana hita tany n'izao fitondrana izao dia mila mailo isika satria tsy maintsy hisesisesy ireo karazana fanararotana maro samihafa ka iveriko fa ity noty izay navoaka ministera ny fanajariana ny tany ity dia mifanjoy amin'izay resaka hoe fanararotana izay satria hoe efa tsy eo amin'ny toerana intsony ve na ny olom-boafidy eny ambony na ny olom-boafidy ety ambany. Na dia efa eo aza ny fampitsarana ny famarotana ny tany eo anivon'ny komina dia tsy mitsahatra izany tao anatin'ny efataona hohatrany Clémence Ararnirina. Tsy mazava ihany koa ny lalan'ny vola azo avy amin'ny famarotana ny tany ambara kosa fa hanaovana fanajariana. Ny komina raha ohatra ka manapa-kevitra hivarotra tany dia mazava loatra tsy maintsy mandalo filan-kevitra munisipaly izay tranga izay ary raha miresaka tsika zao ny filan-kevitra munisipaly ho an'ny commune urbaine Antananarivo dia hatramin'izay ilay izay mandalo ao lany daholo volan'ireny tany ireny nanao teti-bola so zay farany teo dia tena nanontaniana mihitsy hoe aiza daholo zany zao le volan'le tany le namidy teo aloha dia misy moa zany nolazaina fa hoe efa tafiditra fa misy koa nolazaina fa hoe mbola encours ny fampidirana anazy ao anatin'ny kitapo-mbolan'ny commune fa raha ny nambara taminay kosa dia hoe ny vola izay miainga amin'ireny famarotana tany ireny dia ampiasain'ny commune anaovana investissement na hoe ampiasaina anaovana fampiasam-bola maro samihafa. Mampiayay araka izany namoahana ity noty ity indrindra amin'izao akatiky ny fifidianana izao. Mitohatra ny araka izany ny gabraraka sy ny fanaovana tantely afadrakitra ny fananan'ny komuna.
araka ny vaovao farany izay tapaky ny filan-kevitry ny ministra Androany dia tsy azo ataony mivarotra ny tany-panjakana sy ny tanyreo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana raha tsy mahazo alalana mialoha eo anivony filan-kevitry ny ministra. Vaovaon'ny fampianarana kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Nanao fihetsiketsehana indray ireo mpianatry ny politeknika Vontovorona Androany mitaky ny iverena ny fampianarana izay efa niato nandritra ny 5 volana. Takin'izy ireo ny amerenana amin'ny laony ny fampianarana sy ny fanafoanana ny fatapanjiro sy rano lavareny. Takin'izy ireo ihany koa ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa misy eny Vontovorona. Ratsaivana dia efa nanao fitakiana ihany koa teny Ankatso ny 4 Jolay lasa teo. Mitovy ny fitakiana ary ny afara tamin'ny fikasitanana mpianatra natao nampitandro filamenana izany. Io koa fa mbola tsy misy vahaolana ny an'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra izay manampitrotraka ny olana eny anivony Anjerimanontolo. Fa miantso ny fametraha-pialan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny ekipa ny syndicat ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara na ny Saint-Pama maro loatra ho izy ireo ny kaboraraka eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny kolikoly. Jessica Miray, Andry Rakotomalala. Ambany lentany fahaizana ho an'ny mpianatra eto Madagasikara, tsy misy afa-tsy 7.5 amin'ny zaza malagasy no mahafeno fahaizana mamaky teny ho an'ny mahavita ny ambaratonga fototra. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho ny syndicat ny mpampianatra eto Madagasikara. Anjakan'ny gaboraraka tanteraka ity ministera ity amin'izao. Tapabolana monja taorian'ny fidiran'ny mpianatra, betsaka ny mpampianatra no nafindra toerana no ny antony politika. Izay tsy mitovy hevitra dia nafindra toerana. Tsy fantatra mazava ihany koa ny fandaharam-pianarana ampiasaina amin'izao na ny teo aloha na ny vaovao ka na ny mpampianatra aza sahirana. Mitaky ny anaovana mamaimpona ny fampianarana ihany koa ny Saint-Pama. Misy ny fanapara-pahefana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka ireo mpandraraha na mpampianatra mpanabe na mpampiofana izay eritreretiny zareo fa tsy mitovy firena politika aminy dia fomba fiteny ao ministera amin'izao atao hoe faofao mihitsy ireo izy tsy mitovy firena politika amin'ny tena. Efa mpolopolo taona no nefa zao no nitakin'ny Saint-Pama zany hoe dépolitisation du système. Aza ampiasana ho fitaovana politika re ny olona sy ny fitaovana eo anivon'ny fanabeazam-pirenena. Atsaharo malaky amin'izao fotoana zao ary zany fanaovana antso zay sy filanakisa amin'ireo mpampianatra mpanabe sy mpandraraha ireo. Miantso ny ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny ekipa ny araka izany ny Saint-Pama ametra-pialana fa potika tanteraka ny fampianarana sy ny zaza malagasy no ny gaboraraka ato amin'ity ministera ity. Gaboraraka, petatoko ary kototo ny fitantanana ministera amin'ny lafiny rehetra. Tsisy hoe etsy mba mandeha fa dia petatoko, gaboraraka, kototo. Zany ny fitantanana ministera amin'izao fotoana zao dia miangavy ampanajany zay Ramatoa Minisitra. Raha tsy voatatanao araka ny tokony ho izy io dia mametra fialana. Ty no avin'ny taranaka malagasy no tandomondoza amin'izao fotoana zao. Dia miaraka aminao koa ireo ekipa izay miara-mipetrapetra aminao amin'izao fotoana zao dia ao ireo tsy maty voalavo akibo sy mirere ho tsy maty manota eo anivon'ny ministera. Nanamafy ihany koa ny Saint-Pama fa manodidina ny 2 alina eo ny dosie eo anivon'ity ministera ity no mikatso amin'izao toy ny fandraisana mpiasa-panjakana, ny tambikaramo, ny fandefasana mpiasa tokony hisotro ronono sy ny famondran-toerana. Mbola afara ny fitondrana Ravalomanana raha teo amin'ny sehatry ny fanabeazana no asinteny ho ny filohan'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara androany. Mifanipaka tanteraka amin'ny zavanisy tamin'izany fotoana ny valitaona taty afara ary mbola mitohy mandraka androany izany raha nambaran'izy ireo. Germaine Menjanahary, Mano Randriamalala. Boky nozaraina mamaimpona ho an'ny fampianarana, contrat programme, fanomezana tantsoloka anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana, manga ny fampiofanana ireo mpampianatra ary subvention sy tapaka isan-taona ho fanampiana ireo sekoly. Santionany amin'ireo tombontsoa azo ny sekoly nandritra ny fitondrana Ravalomanana ireo. Tsy nahagaga hoy ny voalohan'ny sekoly tsy miankina. Raha tsara kalitao ny fanabeazana tamin'izao fotoana, ampy sakafo ny mpianatra, ampy fitaovana ny ankizy, ary nitovina amin'ny sekolim-panjakana na amin'ny tsy miankina.
mbola hafa ny fitondrana ara-valomanana raha fanabeazana sy fitsonjovana zaza malagasy no resaka hoy ny fanazavana. Teo aloha amin'ny valitaona dia betraka ny zavatra azo tsoahana ary nahitana mivokatra tsara atsika ngamba nahita fa tsara ny fanabeazana talohan'ny valitaona nakaty. Ina no mahatonga ny miteny an'izany ny boky manomboka any amin'ny garabola ka hatrany amin'ny terminal de misy boky zaraina foana isa-taona tsy mifidy na privé na fanjakana zay entina ampitovizana ny letan'ny fanabeazana eto Madagasikara. Raha izay eo koa ny tosika zay omena ny sekoly indrindra ho anay tsy miankina de misy natao hoe contrat programme zay entina anatsarana ny foto-drafitrasa eo anivon'ny sekoly tsy miankina. Eo koa ny subvention zay tsy tapaka isa-taona fa mitsika miteny zao indraindray mahazo indraindray tsy mahazo. Ny contrat programme moa zany de mifoanana tanteraka ny fizarana an'ireny boky reny dia tsy misy tsony aty amin'ny privé. Tatao anatin'ny valitaona izao izay nanompo tena tanteraka ny fanabeazana eto amintsika tsy mahagaga raha mitotongana ny fahaizany zaza malagasy. Ny programme mpanjakana dia tsy mipetraka mihitsy fa ny eo tsy vita de ny manaraka mpisesika ihany zany hoe mandritry ny taom-pianarana mbola misy an'izany hoe tia programme avy eo miova zany hoe tsy mipetraka amin'ny ara-dalàna ny programme mpanjakana mahakasika amin'ny fanabeazana zany hoe tsy teknisiana le mamola vola ny fanabeazana eto Madagasikara fa ny sarety mandeha alohan'ny omby. Inona mahatonga anay miteny an'izay hoe ny sarety no mandeha alohan'ny omby ny matetika ny zava-misy eto Madagasikara dia arosony programme ampianarana eny fotony de avy eo zay vao mandeha ny fiofanana. Ny fiofanana ary dia tsy ny rehetra no mahazo ny fiofanana fa olona vitsy anisa no mahazo ny fiofanana dia ny akamaroany tsy mahazo fiofanana ary ny olana manaraka dia iarahantsika malala ny vidim-piainana eto Madagasikara zay midangana anka manao tsidipahatra ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany dia tsy any lasa tsy anivô satria mianatra premier trimestre de tsy mianatra deuxième trimestre tonga ny troisième trimestre miverina mianatra indray ratsy ny résultat avy eo. Raha ny fanadihadiana izay natao dia 400 ihany no tafiditra an-tsekoly ny mpianatra tamin'ny taom-pianarana teo aloha ho an'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Isan'ny fosotra ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny manoloana ny amafin'ny fiainana tsara ny mampatsiahy fa isan'ireo lahara-pahamehana ao anatin'ny MAPLUS ny fampisakafonan'ny mpianatra ny fanomezana fitaovam-pianarana mitovy ho an'ny rehetra na ny kit scolaire ary ny fampidirana mamaim-poana ny zaza any an-tsekoly. Lafim-baovao hafa tanteraka iray amin'ireo toerana fampahafantarana ireo mpanao kanto eto Madagasikara sy any ivelan'ny Fondation H. Anisan'ny fandarana vaovao ampiainana ny fampiratiana ataon'izy ireo ny fanasana ireo ankizy avy eto Antananarivo anatrika izany. Dingana roa no ataon'ireo ankizy any anivon'ireo sekolim-panjakana EPP eny amin'ny sivifolo eto Antananarivo renivohitra. Ahafahan'izy ireo manakatra fa miaina ao anaty zavakanto sy ny ay eto an-toerana sy any ivelany noho izy ireo mbola vaovao amin'izay tontolo izay. Amin'ny voalohany mijery fotsiny fampiratiana aloha izy ireo ary aorian'izay vao mandray anjara sy manenona mihitsy atakaran'izy ireo izany asa kanto izany. Misy ireo olona efa zatra raha eo amin'ny resaka kolontsaina maneho sy mampianatra an'ireo ankizy tsy sy ny fahasarotana amin'ny fatakaran'izy ireo ny zavakanto sy ny aitao eto an-toerana sy any ivelany. Anisy moa ny fampiratiana raha kolontsaina andiany voalohany tanterahina eny amin'ny Fondation H nanomboka androany no tanterahina androany ihany koa ny fanaovatso ny fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny Fondation H, ny association ankizy Cisco Antananarivo renivohitra ary ny komina Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina tafakatra 470 ireo tsy manan-kialofana ao amin'ny komina Efatsitoliara. Ny alatsinainy 20 septambra lasa teo dia nisy ny alodrano tany an-toerana. Zaza mena roa sambola latsaky ny iray volana ihany koa no fantatra fa sepotra tamin'ity fiakarany ranomasina ity izay efa tsaboina ao amin'ny hopitaly Efatsa moa ireo zaza ireo raha ny fampitam-baovao. Ankoatra io fahavoazana ara-olona io foto-drafitrasa maro no simba. Eo ihany koa ireo lakana valopolo lasan'ny rano miampy tahirina trondro sira sy vola mitentina 4 tapitrisa ariary an'ny fokon'olona. Trano valopolo ihany koa no rava vokatra ity loza ity. Fa nivadika teo Tanakidy Voromailala akaiky ny tanàna Ambatrazo ny fiara andalamby mampitoy any Manakara sy Fianaratsoa FCE ny maraina teo. Iazo ny Fianaratsoa ity fitaterana ity no izao tradoza izao. Tsy nisy ainana foy fa olona telo no naratra raha ny vaovao.
mariana fa ilay lamasinina vaovao ity nivoaka ny lalamby ity tokony ho tamin'ny valora sy fahefany maraina tanoandry tapaka tanteraka araka izany fitaterana andalamby mampitohy any fitovinany sy mahatsiatra ambony amin'izao fotoana izao. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany. Mbola tsy manana ny fototra-avitrasa mifandraika amin'ny fampianana ny entona i Grande-Bretagne raha ny fanazavana nentin'i Rishi Sunak, Premier Ministra Britannique, rehefa nampilaza ny tsy fahafahany mahatratra ny vina 30 Maro ny faneho-kevitra sy ny kiana azony taorian'izay fanambarana nataon'izay omaly. Avitra Solondrabe sy Taiziniana. Nimitra tamin'ny fanapahan-kevin'ny Britanika manoloana ny fipetrapenanany entona manerana n'izao tontolo izao. Raha amin'ny taona 34 no tokony tsy hisy afaka mivarotra fiara mandeha amin'ny alalan'ny essence sy gasoil antsony any toerana dia mifantoka bebe kokoa any amin'ny fampianana ireo orinasa mamoaka entona hatramin'ny 5 ny asa atao amin'izao fotoana izao. Nilaza ny Prime Ministra Britannique Rishi Sunak fa hifantoka amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro hatramin'ny fanjakana Britannique fa izana ampitoviana ny fandraisana fipetra amin'ny lafiny rehetra momba izay toetry ny andro izay hatrany. Nilaza ny filohan'ny COP26 teo aloha Alok Sharma fa ny fandraisana fanapahan-kevitra manohitra ioviana iraisana 34 io dia tsy anampy amin'ny fiovoaran'ny toe-karena sy ny fifidianana ho avy. Nanamafy izany ihany koa ny avy amin'ny fanoherana any an-toerana fa tsy mahafantatra ny tena lara-pahamehana ny mpitondra ankehitriny matoa ny hemitra tamin'ny oviana 34 io. Raha ny zava-misy dia mila fanapahan-kevitra matotra avy amin'ireo firenendehibe ny fiovaovan'ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao. Andrasana izay ofisehony amin'ny COP28 tanterahana any Dubai raha izy fanapahan-kevitra azo tsapahi-tanana avy amin'ity fiaonana lehibe ity indray momba ny toetry ny andro na tsia. Tapitra ny fampalalam-baovao tomoklasy tomgovavy mankasitraka feonanao nanaraka izany hatramin'ny farany tony mazatra ny fandarana ahoana marina sy ny Global News no rahinao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny fandarana Sahy Lasy izao. Prison haute sécurité kosa no lohateny horonan-tsary atolotry ny MBS anao anio alina. Ny tenako tomoklasy tomgovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.